Faly miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na ny eto Madagasikara na ny any ivelany mahita an'ity satria ny antony nanaovako an'ity vidéo ty de zao: misy vepanina de misy mpanao gazety, tsy ho tononoko moa le mpanao gazety pisolelaka zay efa nogadraina tamin'ny fotoan'ny HVM fa zany zao niaro azy satria resaka sexe sans provision de resaka fanamborana sy ny sisa de nigatra de zany niaro azy. De io mpanao gazety io no mampijabaka ny fitondrana fanavozana sy leo vepanina zay tonotononiny ao amin'ny Facebook reo. Inona ny antony? Misy antoko lehibe ambadika ny rezalahy reo efa te haka fahefana, de zay nitenenako anareo ao amin'ny fitondrana fanavozana satria micrée embrouille. Resaka DG APMF zay niteneniny hoe si possible bara ho ilay vepanina, si possible ny bara hanana diplôma avy any andafy. Izay koa zany si possible zany zahay bara ty hanana diplôma doctorat na diplôma na administrateur civil, fa maninona ny fanafana ambany sala am'zany? Sy henoanareo le resaka an'le vepanina miteny hoe bara DG ny APMF de hanana diplôma avy any andafy. Tsy mety zany, fa maninona raha atao hoe malagasy fa tsy bara de lasa mifanambanimbany tsika. Ahoana moa ny tsy hamaliana inzay? Zay raha io. Faharoa, resaka Tsiromandidy. Roasina ankolaka tao Tsiromandidy any amin'ny commune ny Bemataza nareo bara. Sambory nareo ray aman-dreny tompon'ny tany efa namboly 70 taona. De gadraina ao amin'ny fonjan'ny Tsiromandidy ao mba hangalana ny tanin'izy ireo zay efa namboliany ampolo taonany maro, mba tsy tenenako 100 taonany, 70 taona mahery. Fa ny ray aman-dreny zareo fa tanifindra taty Bongolava efa 100 taona mahery tany amin'ny 1800 1900. De inona ny tsy tenenana an'izay? Izaho ve ny mampiady poko sa manao balizy aho? Satria 12 distrika no betrany bara anatina 6 régions, anatina 2 provinces. Ary ny akamaroany bara fa tsy mipetraka amin'ny tany misy azy tsony noho ny reprezay, fa lasa mifindra mamonjy tany ala sy tany mbola tsy misy ninninina mba hamboleny izy ireo sy ivelomany sy ompiany. Tsy sangisangy le niteneniko, tsy adipoko hoe ny maire anay tao Betroka hatram'izay de maire na sy Besileo, ny député nao Betroka ao de Besileo sy maire na mifandimby vitsivitsy ny bara. Dikan'izay zany mahay fiarahamonina zahay bara. Ny ao Ihosy Sinoa Besileo no matetika ny bara. Ny chef de région nay tao de olona avy any Morombe sy olona avy any Sava. Fa zahay bara tsy mamaly, io lakaka io taninay bara. Fa tsisy bara tsony mipetraka noho ninona aleony bara mitady tany hafa hamboleny raha mbola eto Madagasikara sy mpiany omby. Inona ny mahadiso an'izay? Fa maninona sasena le olona? Fa le nitenenako fotsiny hoe namaliako kosa de za olona fa misy vepanina ny teny hoe tsy possible ny bara hanana diplôma avy any andafy. Non, tsy mety kosa zany. Fa misy lakilasy amin'ny faritra bara rehetra reo. Misy bara pilote, misy bara général amin'ny gendarmerie, misy bara général amin'ny armée, misy bara manana grade général amin'ny police marobe, misy bara mpampianatra amin'ny université, misy bara docteur mitovy aminay, misy bara inspecteur des impôts, misy bara inspecteur des domaines, inspecteur des douanes, misy bara inspecteur maritime sahala amin'ny DG ny PMF. Ka ny anay sa avelanay ho viraviraina sahala am'izany kosa le fomba fitenenana hoe tsy possible le vepanina tanatin'ny radio ny tao sy ny télé sy ny Facebook ny, satria misy olana ara-pitiavana anatin'le izy fa tsy resaka hoe diplôma sandoka. Efa ny savana io diplôma ina za zany misava de misora mitovy amin'ny diplôma tany Limoges ny diplôma an'le zalahy DG ny PMF io tany Nantes, mitovy na ny tarehiny misoratra an'le République française sy ny sisa. Ka tsika aza mifanao an'izany fa mitandrema ianareo dimlahy ao amin'io fanavaozana io fa misy antoko lehibe maniraka ny Fernand Sello
hikreé problème eraky ny Madagasikara. Maniraka an'ireo vepaninareo fa fantanareo vepanina izy le raitany le famaly tamiko nanenjika ahy vepanina ny Mazenga. De zao le ray vepanina ny Tamatavy miataky miteny hoe bara sy possible hanana diplôma avy any andafy. Ka fa mikitika bara de mikitika satria ny fiaviany reniko amin'ny faritra bara de zay tsy maintsy hamaly zany ny sokiriny io. De zao izy monsieur le PRRM senareo efa dahy miara mitondra aminazy eo senao monsieur le premier ministre nisy zakany zalahy antoko lehibe miara-miasa aminareo ambadika anareo te hanongana anareo de zany teny hoe za tsy hanongana anareo fitondra fanavoazanareo. Zay tsy zaka zany anao déclaration vao nanomboka hoe za tsy hanongana niza satria za fa tsy nanongana any président Rajaonarimampianina tsy nanongana ny président Rajoelina de tsy manongana anareo de iza zany sokiriny satria amizay nareo hanao représay ahy ho lazainy le mpanao gazety mpanodikodiny resaka efa narovako ny gadra narovako io Fernand Selo io hahodikodiny anareo ao satria io mercenaire tadidy izy anatin'le toko lehibe niteneniko te haka fahefana izy io ary fa presque fandreo zay andreo daholo angeny ministère sy ny zavatra rehetra ka mitandrema anareo satria haprisihiny hanambitrahy amizay fantany zareo ny fitiavan'olona eto Madagasikara de ho fandrihiny nareo. Te averiko farany monsieur le PRRM sy nareo efa da miara-miasa amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny gouvernement rehetra membre ny gouvernement rehetra sy ny malagasy rehetra izaho tompoko de tsy hanongana ny fitondrana fanavaozana fa kosa za kosa tsy manaiky ny bara roasina aty Bonglava tsy manaiky ny bara tenenina hoe tsy tokony havita fianarana any andafy fa mpanao faux diplôme salam nanaovana ny DGNPMF tsekenay kosa zany samy nianatra io samy manana mokondoha io samy manana betro fa aza mifanaon'izany de izy ary ny mpanao adipoko le vepanina ny teny hoe tsy possible ny bara hanana diplôma any andafy sa izahay mamaly hoe mijoro hoe zay nianatra zay bara fa tsy dahalo zany nianaovanareo anay dahalo ange mba handravanareo ny taninay fa voaravanareo daholo ange ny taninay de mifindra monina izahay zao e de amizay zay lany tifirinareo atao poto satria dahalo de lany 30 taona tranomaizina daholo ny akamaroan'ny lehilahy tsy afaka miteraka tsony tsy afaka manao antsony de ravaina ny tany ipetrahany le bara tsy adipoko zany fa mampahafantatra anareo fa isan'ny foko isan'ny malagasy zay bara olombelo le izahay bara fa tsy biby tsy dahalo ka izay no nazavana azy eto averiko farany izaho de tsy ho namanareo tsy ho tratranareo piège hanongana ny fitondrana fanavaozana homenatra eo ianareo aza hodikodina ny resaka fa asakasaky nareo amin'ny fanavaozany hainao ny zalahy reo fa mitandrema ho aho fa mangitikitika reo avy am'zareo reo hiany avy am'zalahy antokongeza be reo hiany ny korotana eto Madagasikara sy mamboly korotana fa tsy avy amy TGV zany sy ny Irmara sy ny Mapara fa mody ahodikodina ny resaka fa zalahy reo fa maika haka fitondrana efa mahazo tapatapany moa zao de efa mahazo tsirony fa zay ny objectifany ary ny tena tsy levony vavoniny zareo manatena ireo hoe hanongana na hanohitra za tsy mpanonga-panjakana technicien nao de miteny fa raha fa misy zavatra tsy mety kosa atao amina malagasy anatin'ny foko 80 anankiray de joroana zany ianareo mandroaka anay mandravanay managadranay mitenenay hoe dahalo mitenenay hoe tsy mendrika hanana diplôma any andafy zany mpanao inona nareo fa raha fa zay mamaly de zay zany mpanao adipoko tsy ekena zany tsy ekenay zany tsy ekenay ianareo no mba te hanao ny adipoko satria zay ny mampalakilaky hampisorotaka eto zay ny mampalakilaky hazahoanareo le fitondrana zay irinareo sy tianareo hatao kaza manao an'izany nareo mba miara mitondra ao ihany veranga fa mahazo tombotsoa mahazo ministère inona ny tsy azonareo de mbola maniraka ny Selo nareo Fernand Selo hiataky ny olona efa miteny hoe tsy hanonga-panjakana mila voatsara nge zany mila kinainay ho itoliara zay ny raha ataonareo zao e
Zay fa nanao déclaration sy ngompanjakana mbe bo forcé anao mpangopanjakana hoe hafa teteziny divany ny vepanina roa faharoa zay. Oui, karaha fa vepanina de Andriamanitra. Karaha vepanina de inona ny haninona. Hanao zay sy mety aminay foana ve? Tsy maintsy mijoro zahay. Mankasitraka tompo lahy, mankatelo tompo vavy.